ny zavatra tena nydiniana atao zany de hoe ahoana ny fomba hiarovana ny vahoakan'Analamanga zany, mponin'Analamanga amin'le fifindramonina avy any amin'ny toerana tena betsaka azy am'izay avy amin'ny Tamatave zany. Ho hamafisina zany ny atao tsy contrôle sanitaire zao fa barrage sanitaire izy zao. Jerena akaiky fa ndraindray koa misy manao corruption zany le mpiambina le manao barrage sy ny namandreo ho jerena akaiky iny. Ny mikasika an'le fifindran'olona moa misy zany olona micontourner zany na miala an'iny le barrage iny de mitsofoka any elakelana anaty ala sy anina any de iny zany no dinihana koa hoe ahoana ny fomba hiadivana amin'iny. Iny zany de tsy ho araky ny mpitandro filaminana misy any patrouille ataon'ny gendarmerie fa mety tsy ho araky iny fa le fokon'olona mihitsy zany ny maire sy ny fokon'olona any amin'ireny toerana lalovany ireny zany no ampandraisana andraikitra ndefa taratasy any amin'ny chef district périphérique sy ny maire moa zany mikasika an'izay de reo ihany de efa manara-maso any de mi-isoler an'le olona zay mifindra-monina ao an-tanàna zany. Misy daholo reo fa ny tena hamafisina zany atao amin'ny RN2 zany mampitohy any Ataon'ireo sy Tamatave zany, aloatra mangory sy Tamatave. Zay zany ny tena ho hamafisina zao satria avao zany ny tena be da be zao ny mifindra-monina ohatrany hoe mitsoaka an'le virus ao Tamatave dia mifindra aty Ataon'ireo.